Miarahaba antsika ny tena koa tsika namana sy tapaka manaraka ny peditsika eto. Zao resadresaka mahakasika ny zavatra izay malaza amin'izao fotoana izao taorianany proclamation izay nataony HCCT amin'ireo solombavambahoaka izay lany. Mandeha ny feo ary hitantsika rehetrarehetra fa betsaka ny solombavambahoaka indépendant izay nisafidy amin'izao fotoana izay fampiresantsika moa zany fa hiaraka amin'ny fitondrana zany tsy tsaho intsony fa zavatra hitantsika. Be dia be koa ny fanontaniana koa moa zany apetrakinareo anatin'ny pejitsika ao anatin'ny message privé moa zany tsy vitako ny amaly an'izay fa mandeha manarivony ny fanontaniana tonga ao ka noho izany tsy maintsy ho azavaiko eto mahakasika an'izay. Raha miely izay teny izay zany tsara ihany koa no afantaranareo satria nangina ny tena tato ato sarotra aminareo no tsy antany hoe aiza ho aiza no misy anareo amin'izao fotoana izao. Alohan'ny maleko an'izay zany tsara no afantarantsika fa ny olona rehetrarehetra izay nilatsaka ho solombavambahoaka dia olona rehetra salama, manan-tsaina ary manana ny safidiny. Ka arakaraka ny fampanantenana izay nataonao resaka izay nataonao amin'ny vahoaka izay nifidy anao no nifidianana anao. Zany hoe tsy niterenao ireo fa nisy ny antoka, nisy ny fifanarahana, nisy ny fampanantenana natao nahatonga an'ireo vahoaka ireo zany resy lahatra ny safidy ny olona anankiray. Ka raha ohatra ka tonga teo amin'ny toerana io ny tenako dia nohony izay zavatra izay ary fantatra ny vahoaka mazava tsara. Fa raha ny amiko manokana dia sarotra amiko no mily na koa hivarotra ny safidim-bahoaka. Manahirana mieritreritra an'izay ary sarotra mieritreritra an'izay satria lasa hifanambaka sahady ve, hifamitaka sahady ve. Mbola za matoky na 10 andro mbola tsy tonga an'izay nivoahany résultat officiel tao amin'ny ACC zay. Ka raha amiko manokana mahazo matoky anareo fa tsy andiso fanantenana anareo ny tenako fa mijoro hatrany farany amin'ny fiarovana ny tombotsoany maro anisa, ny tombotsoany vahoaka malagasy. Izay no zavatra andraso anareo ka izay ihany koa no antom-pisiantsika. Mahakasika andreo namanareo izy moa efa nilazaiko teo zay olon-dehibe ireo. Misy ohabolana zay milaza hoe olo samia raha tiany hoe olobe nina taindelo zany. Zany hoe misy olobe mihina taindelo ka samy manana ny safidiny io. Fa raha amiko manokana tsy tokony hisy zay hoe fifindrana hoe raha voalany ianao dia mifindra toeran-kafa izay tsy nifanarahana amin'ny vahoaka. Sarotra miresaka an'izay. Mety voafitaka ny vahoaka androany, mahafantatra izy zao, fa za matoky raha pitso tsy ho vitanao na mitakazo indray mandeha hoe fa zaho mbola maleo tena. Ka raha talohan'ny fifidianana no nilazan'izy ireo fa zahay rehefa lany eo mandeha ary, za matoky tsisy tafita teo na ny ray. Nisy kandidam-panjakana tamin'ireo toeranareo izay nanao ny nataony ary ianareo koa matoa tsy nahazo mandaha koa no ny antony koa izay efa fantatrareo. Nefa izany no zavatra misy fa izay akory tsy atao akivy atsika. Za matoky olon-dehibe manan-tsaina ireo mbola misy fotoana ahafahandreo mieritreritra any hoe raha raha-pirenena izy ity tsy azo atao kinenganenga hoe androany ianao ato raha pitso anao aria fa tokony hijoro hatrany ho an'ny tombontsom-bahoaka. Eto anie ny lalao mbola tsy manomboka akory, voanomboka ny lalao ka tsy aza miresaka fampandrosoana zany fa ny 5 taona lasa afahantsika maka lesona hoe aiza ho aiza atsika. Raha hoe kolera ray zany no maro anisa ary tsy azo natao ninonina dia apetrano fanontaniana hoe nankaiza antsika nandritra ny 5 taona zay, aiza antsika taorianan'izay 5 taona zay dia ampy zay. Ka raha iresaka fampandrosoana sahady ianareo zao dia ohatrany mamendry fendro zay zavatra izay fa eo tsika mahita izy, eo tsika mahita azy tsy maro resaka tsika fa ny zavatra ambarako fotsiny mazo manantena ianareo izay nanaraka hatr'izay, izay natoky hatr'izay
fa tsy fandiso fanantenana eto tsika ary miainga veto no afahantsika mifanorohevitra amin'ny fiaonana mifanampy ary ikatsahantsika ny mahasoa ny tanànatsika ny firenentsika izay no andrasa ny vahoaka malagasy rehetra ny fampandrosoana no andrasany rehetra ary engane mba tsy hisy izany baiko ny antoko zany na décision ny antoko zany fa ny tombotsoa am-pirenena no tokony baiko ny tsirairay zay no zavatra andrasany vahoaka malagasy na ny fanoherana ny pomba amin'ny fitondrana na ireo zay maleo tena na ireo maleo tena sadasada de izay no katsainy rehetra de aleo mijoro am'izay fampandrosoana ny firenena izay fa tsy ho bekoiny sanatriny vava hoe resabola na resaka tahotra satria indraindray koa ny toerana fisoloana vava amin'ny vahoaka noho n'izay minité zay be debe ny olon-dratsy mialokalo koa zay tsy ferana zay ho hita eo moa zay nakasika an'izay fa zavatra tiako ho tenenina fotsiny tsy tokony andeso fanantenana ny vahoaka malagasy isika namana solobava-bahoaka satria ela nijaliana ny vahoaka malagasy miandrandra fampandrosoana ny vahoaka malagasy miandrandra fanovana ny vahoaka malagasy fa tsy miandrandra politika politisianina na io politika maloto zay mahazatra ny mpanao politika malagasy hatrizay ka hatram'izao aoka hovaina ny endrika ny tarehiny izany anteny meram-pirenena izany mba fijoroana amin'ny fahamarinana no zavatra andrasana amintsika fa tsy hoe fiovana tia fisolelahana ria nefa zay zaho mbola tsy tena iresaka zavatra maro fa makahery anareo rehetrarehetra vahoaka malagasy na ireo zay fa mahatsafa voapitaka sahady am'izao de mila mahery nareo mila mifankahery isika mila mifanoana isika averenonareo anaronareo ireo solobava-bahoaka zay nandisy fanantenana nareo reo amin'ny toerana zay misy anareo ihany koa izay ny fidiananareo ary tsy ny fidy andreo nareo noho ny izay fibadibadiana na fibadia-pitokisana izay fa tena fijoroana amin'ny fampandrosoana marina zay moa ngambany no afatra zay tiako ho ampitaina amintsika de aza mirorosaina fa itotsika ifanampy eto mandrakariva ary ifanoana mandrakariva itady ny mahasoa antsika rehetrarehetra.